fotoana ny tantara eto amin'ny RTA. Atolotry ny malay misaraka groupe anareo zao indray ary tantara indray ny aino mitondra lohateny hoe enjay ny lasa. Tantara no soratan'Andrianjaka Tojonirina William Nanjakany. Novelomin'ny tsiry Iaina Soa Tovo niaraka tamin'ny Seheno ary Saloy. Nandray feosinana totosa Tovo Andriambololona. Studio ni prod. Tezana ry mama zava-misy a. Tena loza tokoa zany anaka. Dia izao le tsy vaniny. Tsy izy ry mama. Ndry tena tsy naposiko rehetra. Tsisy tampoka tokoa ny ratsy. Zany tokoa ny hoe namelona zanabaratra. Zamba ny taiza azy tamin'ny fosy fitiavana ary nandray azy ho tena zanako. Kanefa dia zao. Ny ao an-trano indray tia no aripany. Dia hono ahy firy volana zao ekibindry io. Efa 2 volana angamba. Jereo zany izy. Dia inona zany no atao ry mama? Ka inona moa zany nataondriko eo e? Aterao zaza dia ome fitiavana izy. Fa iny aloha raha miverina eo tsy maintsy gadraiko iny. Sady indriny tsy ampitaony e. Ny azo tsy zany mihitsy ny mampanahy. Fa inona indray rehetra? Patrikako. Mba ahoana nga ozy izy Patrika? Tena tsy ho tia atsony izy raha fatan'izao ry mama. Aza atao makarary fo andry zany rehetra. Tsy tia andry izy raha ohatra ka manary andry amin'izao. Areok'izay fa andeha makaina aloha. So dia mba tokony esorony ty ry mama. Maninona? Kiala kely tia. Aza metaladala ho amon'olona ianao. Andeha ho makaina. Tandremo ane izay ry fare. Fa inona foana ty ranomasy tsy mety tapitra ty fara. Losany ry mama. Fa misy inona indray nefa. Sarao Patrika ry mama. Andray? Tena tsy tia atsony izy. Ay ve? Aza miasa saina amin'izany rehetra. Anga inrery ny lehilahy. Atri fatao tsy taitra akory nefa mamy. Ka inona ro sisy indriny tokony atao ataitra amin'izany. Efa fantatra ane ny toetran'ireny. Tia tena daholo ny akamaroan'ny lehilahy. Ajanony ihany rehetra rehefa tsy tia izy a. Ka tia kosa ne mama Patrika. Ka izy ary tsy tia andriko. Dia mbola isisika ihany. Izay ampilamina sy asalama tsara andrisiny zazakely zao no tokony mahasoa andry. Aroak'izay ho ty ranomasy ty. Tsy mahasoa andriny zany e. Indrindra fa zazakely ao akibo. Avy aty zany zanako zany avy aty. Fa misy inona foana ry kiala kely ty manomboka makaleo mihitsy miteny anao Ka zakory mama leo la mianeto Fa maninona? Andriko ne sarotra teneniny. Eo zao fianako zao ary mama. Ataon'ny olona fanesona hoe raha tsy fitondran-tena hono sady mpivary tena. Zay? Sa ihany ho ny sarika andrema hiaraka amiko sy ny sisa. Sa olona sapasina ary fito. Mamay riony aho hoe hianatra ny fialana kanefa zao zaza no azo ry mama. Mba enjana koa zany anaka ka. Raha ny tsikera ny fiainan'olona aloha dia talentan'ny olona eto an-tanàna eto
tsy mahagagaka izany ary aza mirara izay vavan'olona any rehetra dia mandra-pahoviana izany tsy maintsy aretako amin'izao e. Anginao azy eo ihany ny vavan'ireo fa reraka izy ny farany. Ndry mampalahelo aty zanako, mpampikitra tsy fidiny ny vokatra ny abiana nataon'ilay ndrema tsy vaniny iny aloha raha miverina eto dia ataoko tsy mahazaka ny lohany mihitsy. Rabaina rehetra misaotra ry mama. Hoay ty zavikeliko andray vavikely mahafatifaty. Ka iza hono no atao anarany? Izay ataonao manitra mama. Ndry fa maninona ndriny reto ny reniny ary maninona tsy ampinonoina kory izy ty e? Ka efa vita ny adidiko aminy. Tsoroko aminao ry mama fa tsy tiany zaza io akory Ndray marikoriko ana ny mijery azy aza satria ny fisiny no nanimba no aviko. Izy nisarahako tamin'ny patrika ary hatramin'izao dia mbola fanesoan'ny fiarahamonina foana. Ndray anaka dia tsy mampalahelo anao ve no mijery an'ilay zaza mipitrapitra e? Jereo ty izy fa mampalahelo ery. So ao merena teo dia misakafo ty zaza ty fa za tamin'ny miteraka anao tsy nanao tsintsinana ohatr'izao. Ao merena ho mama koa izany. Ao re. Dia izay ry mama, aleo andeha. Ahoana tsara hoe ry farasoa, fa andeha ahoana tianao? Roa taona izay nieretako ny vavan'ny olona teto e. Roa taona nitondrako ny mangidy. Leo ary mama, tsofirano andeha. Dia ahoana ty zaza ty e? Efa hery taona izy izao e. Inoko fa tsy hanahirana anao tsony mihitsy. Saranao aza mbola nanaiky ny janona nikarakara azy teto nandritra n'izay hery taona izay. Ka tsy avelako hanimba no aviko tsony izy ry mama. Sao simba fotsiny no aviko. Ny faniriako an'io fianarana ny ivelany, ny olon-tiako sy ny sisa raha foko daholo no izy e. Dia andeha ho aiza hono izany tianao anaka? Ivarilavo? Ifindra any amin'ny faritra any ary mama. Farasoa, sao mba tsy mety izany anaka? Manany aminao mafy mihitsy aza manany amiko rery mama. Efa lehibe mavita ny tenako ary tsy hoe hipetra-potsiny na irenireny no andehanako any fa hiasany e. Ay, ka milanao ne ty zaza ty e? Milanao ny zanakao? Fa zary mama tsy mila azy izy ho any nanimba ny fiainako. Avelao mihitsy aloha akasaina ka. Marikoriko anana ny mandinika ny lasako fo mahita n'io zaza io azy. Aleo hisitaka kely any mihitsy aloha. Eny ary, tsy anakananao atao izay fantatrao fa mety. Tadidio tsara nefa ry fara fa misy zanakao aty tena milanao izy. Fito amby folo taona sahady aho izay teto Toamasina. Hatreto aloha dia milamina ny fiainako e. Mba hananahoana ary mama izay. Ary ilay hoe zanako. Za koa moa tsy nahazo antso azy intsony izay fa ho hery taona maheriko. Asa angamba very ve ny telefona ny sanakaiza e? Aleo aloha ilama tsara ny asako amin'ity volana ity dia mety amankely azy ihany angamba ka. Oay, hariva sahady ny andro. Tena tsisy bus mihitsy marina. Tratra leto ihany Bonjour mademoiselle. Salama tompoko. Fa mba iza koa ary ty lehilahy ty. Miandro bus nga ianao zany? Ie,
ka nefa tao manahy fa tsy misy tsony angambako. Ie fa aiza indray mody loha e. Ao avarabaratra ao e. Mety iray lalana ihany anie zany tsika raha izany e. Miaro aloha no ianarako e. Ay, faly mafantatra. Tsoa. Ay, torak'izay koa. Fa tsy mampaninona anao ve aloha raha ohatra hoe mandeha tongotra miadanany tsika? Sady manakana ihany raha ohatra hoe misy bus mandalo. Tô izay tokoa metiko. Marina raha tsy ho ariva eto ihany ny andro. Ka ndao ary, ndao. Ie. Tsy aleo hoentiko ny poketra anao. Sy aza matahotra fa tsy mpanendaka akory e. Manahy fotsiny afa be mpanendaka be mantsy amin'ity lalanyity rehefa hariva ohatran'izaoko. Dia aleo hoentiko. Ay ve, tia re, misaotra ry miaro a. Ie. Fa vahiny ve sa tompo-tanàna ianao no eto Toamasina eto aloha e? Azo lazaina ihany aloha hoe vahiny ihany entina dia efa mipetraka nandritra ny 10 taona lasa azy e. Zany ve? Ahoana kosa zany? Ka betsaka ny toerana mbola tsy hitako e. Zany? Mbola very tokoa indraindray re. Ka sao dia very kosa ary ianao ilay hitako teo iny e. Miaro tiako koa. Za kosa ve dia hiandry be eo raha very. Sy mba vazivazy re iny e. Fa mbola lavitra be anga aloha ny tranonareo e. Ka efa akaiky. Sao dia hiverina amin'izay kosa ary aloha ianao e. Efa ry ambady ary mantsy ny tranonay. Sa androso ianao? Tena hiverina eto angamba ka aleo manaraka mandroso. Dia misaotra nanatitra ary. Tsisy isaorana kia. Fa onto koa. Afaka mba mahazo numéro andriva izy aloha e. Zany moa e. Tsy maninona ka. Ao ara dikako amin'ny telefônina anao e. Ay, ty ary, ty. Zay. Misaotra betsaka kia. Zay fa ilozako ary aloha indry a. Mandra-pio ny miaro. Yo. Mami o? Mami? Aty an-dakozia retsy a. Ay ve mami ato e? Ie, fanganareo ny ravasahady. Ie? Efa miraiky amby 10 sasany zao mami e. Zany ve anaka? Ay, variana loatra nandamina ny efitrano rehetra dia tsy arako tsony ny leraka e. Ka ianao nefa niteneniko foana tsy handrera tena be e. Ka mba manao izay vitako a retsy a. Izandray ary osindry ny anao raharaha eo ka. Tsisy afa-tsika roa rery ny eno ato e. Ka ataoko re rehefa mirava e. Ie, fianarandry atao tsara. Sao dia tsy hay nininina eo sady tsy manana afa-tsindritsony anie za e. Renindry ty tsy hita popoka tsoa. Zay indray mami. Sy avelao izy ho andro mami a. Tsy verinao ihany ve izy rehefa malahelo e. Sady matotsy mahatsiaro antsika tsony izy a. Dia tsy tia antsika izy ngamba. Aza mieritreritra an'izany ry retsy a. Tiandry matona terany. Saingy tsy zaka ny sainy fotsiny ny fomba nahazahoana andry. Fa ondy koa ary mami a. Hoe ahoana? Mba iza zany le ray tsy faninana nisy raha tsy aneny ka. Nisy anaka. Andraso fa ho tantaraika andry rehefa aveo a. Fa andelo manomana ny latabatra isakafoanantsika. Sao tareo ndry. Mbola miverina riva manko nareo. Eny ary. Mazoto mami a? Ie ndry koa. Fa toizako amin'izay le tantara. Eny tokoa. Alefa soare. Zaza tena nahay fa rasoreninao. Ary anisan'ny namiratra tokoa tany am-pianarana. Zany? Tamin'ny fianarana nataony a. Nofinofiny ny ho lasa mpandraharaha matianina. Mifofotra mafy izy tamin'izany ary vita soamantsara amin'ny fianarany teto an-toerana. Za koa moa fony vao maty Louis dadabe anao dia sahirana na dia nandray pension aza. Na dia pension roa aza no niraisiko e. Hany ka tsy afaka nanoana azy tsony a.
Tamin'izany indrindra no nisy faninanana azahoana bourse ny fianarana ny ivelany ka anisan'ireo voafatina azo an'izany izy. Tena nahay marina izy raha izany a. Ie, tena faly izy tamin'izany a. Tena nahoana? Nandeha ve izy ry mami? Indrisy anaka. Fa nisy inona nefa e? Sopatra loatra anaka ny vitana. Tsy afaka nandeha satria be voka andriko. Be voka izy ho nisy fotoana tsy teto nandritra ny 2 volana fa nandeha nikarakara ny taratasy ny tany rehetra tany Tomasina satria avy any manko ny tena fieviko. Dia izy izay ndrema taizako izay no teto. Tena tsotra izay ndrema izay ary tena nakatoa. Mipetraka tato amiko foana izy sady nanoana nandray amin'ny farasoa tena nabaviny koa izy kanjo tsy napozina ny zavanseho. Dia sanatria ve? Ny lambolambony tato fara dia tsy nanaiky mihitsy izy. Farany dia nampiasa ny herintsandriny izy ary naola ny fara ary lasa nitsoka izy avy eo. Tena losa andro mami. Tsy mena mivadika ny olombelona kia. Andray. Na dia zanako izao ary ty filan-dratsy ny nofo ity ny tena manimba ny sain'ny lehilahy ankehitriny ka lasa mahavita manaonao foana izy. Soa fa tsy novonoiny azy fara tamin'izany. Dia aiza izany ondremy io ry mami? Tsy haiko rehetra izay misy azy efa ho 17 taona izay no tsy nahitana azy tsony. Misy sariny sy sariny ento koa ve aloha ao amin'ny mami ao e? Ie, Andraso. Ty eto. Io ny rendry io. Hoe? Tena mitovy tsy isanavahana nareo mianaka. Ndry raha teo nalaky ny rongaronga be mihitsy. Toa tokoa ty izy. Mahagaga. Dia ty ndrema. Dia samy lasa tokoa manko nareo Narinareo tokoa satria teraka vogatry ny herisetra. Sofa teo mami. Volana sahady izay no mifaneraserana sy miaro tena zazalahy tsotra izy. Izay aza moa efa mifankatia amin'izao. Efa tena zatra be azy mihitsy io ary izy fa niantso. Allô? Bonjour Ela. Malalaka zao ka? Tongava aty an-trano dia alay vao aty ako. Ie, andrasako ety ela zany Ok, rehefa avy eo zany. Bisous. Dia mirenireny ohatry ny firakatakalo sisy lahy tirindrema. Tsy vady, tsy zanaka, tsy ray, tsy reny. Mba manahoana tokoa re izay mahamarady vy izany. Tsy efa 17 taona izay tsy nahitako azy. Mety mbola velona tokoa ve izay ihany sa? Ary faraka. Marina iny raha mela mora raha mahita an'izao no zavatra tsy vitako tamin'ireny. Kanefa ny tsy hitako izay tsy mety tamin'ireny. Nga moa mpiray-tam-po izay ka. Zahako ny hamaky loha amin'izany eto. Izay vita dia vita rangaha. Fa izany eo ihany fa ohatran'ny te hiverina any an-tanàna amin'izao sady mba te hahafantatra hoe nanahoana ary zareo. Dia ahoana re? Andraso fa hitako ny hevitra. Bonjour Tso. Tonga ihany Ela. Ie. Za efa nanao hoe tsy ho avy.
Fa efa ela be ngandriny andro teto. Ie, tsy efa ho atsasakadiny. Kay ve azafady ky fa za koa tena tratrany ny amboteaziko. Ay, Dia ahoana ho aisika? elahy zao no mitondrako. Sady zanga mahita toerana le. Mety amindray ary vera ohatra ka hoe miala kely ny vilontsika. Dia aiza ohatra ka? Misy toerana tsara sady mangingina zay ihany dia antsika no andeha. Ndao ary fa hariva ihany ny androko. Tonga eto tanàna ihany aty a. Tsy dia nisy zavatra niova aloha e. 17 taona tokoa moa izay a. Dia mba ho aiza tokoa moa elahy ty izany indrindrema. Leo raha mijery bandy akama aloha. Dia tsy hisy andray avery zalahy reny. Soa fa mbola tadidiko ny lalany makany amin'ny Badoda. Aleo makany aloha e. Raha pitso a mijery amin'ny Mamety Vizy farakely. Sady efa manomboka mamanala koa zany antsika izany a. Miaro a. Mba ahoana ihany momba antsika reto e. Fa momba antsika ahoana moa? Andray, maefa ela kosa ny ela izy izay e. Dia sanatria ve dia tsy voninahaka vady anakory elahy? Eny e, marina aloha ny indre e, sangy misy zavatra mbola mampisalasala kely aky eo. Fa inona indray hono izany ka? Ka mbola tsy tena fantatro tsara angendry e, ny lasandry sy ny sisa e. Miaro a. Han? Raha tia hamantatra ny lasako no sakana tsy hanambadiana ho ahy, dia aleo hijanona ny antsika. Dry, fa maninona kosa? Miaro a. Fa ahoana? Tena tsy terika n'izany lasako izany intsony a. Sady aza mitomany aloha, fa ahoana? Aza ferina amiko tsony sa miaro tahin'Andriamanitra ianao a. Soa, fankaty kosa angentsika e, manana zony hamatatra ny lasandry rehetrarehetra ary mametoky andria fa ninona lasandry tany dia tena tsy mampiova mihitsy ny fitiavako andry zany. Tsy ho zakanao ny haino an'izany lasako izany e. Ary mety tsy tia hita ny tavako tsony azy ianao vao maheno an'izany na dia nisombotsombo fotsiny azy. Ka tiako ngendry e, sady zavatra efa lasa zany. Sady ahoana mora ohatra ka mety hoe animba ny fiarahantsika indray ny zavatra nisy tany aloha ka ohatra ny hoe mety mbola miseho indray aty aoriana. Miaro a. Tiako nge ianao e. Eno a. Tsy tia moa ianao a ka. Miangavy a miaro a. Aza misisika ny ahalala ny lasako izany ho ahy ianao. Eny re. Ary aza mitomany tsony moa tsy mangina amin'izay. Ao fafaiko ny ranomasonao. Ao. Misaotra miaro a. Misaotra. Ary avy fihiniko izany mahalalako izany. Avy? Ao ary. Tsoa? Efa tony tsara ve aloha ndry e? Ie, fa misy inona lesy? Tsisy inona ka. Misy surprise kely no manoko andry izay. Zany? Ka inona hozy zany? Ao araka mpio masondry e. Dia avelary moramora ny tanandry. Fa kely ndray zany a. Ao moa fa inona ary ty? Zao. Zay dia irato amin'izay masondry. Oay, tôkôle tsara tarehy. Ie. Fanomezana voalohany atolotro ho andry io ho porofo ny fitiavako andry. Ahoana? Misaotra miaro a. Tena tsara be mihitsy le izy. Zany? Ao aloha ataoko biso mihitsy ny mahalalako ka. Ao ary fa tsy. Dia zao kia. Misy vaovao lazaiko andry koa ty. Vaovao inona indray?
elahy ty koa dia be surprise ka atao hoe surprise ity nefa ohatrany surprise ihany ko aza be suspense moa e maninona zao raha tonga dia tenenina tsoa tsy maintsy andeha hianatra any Antananarivo a maninona zany e andray kosa lesy dia ilozany lava e zany ka misy fianarana tsy maintsy ataoko ngeky any e tsy maintsy mandeha fa papa mihitsy no hiaraka amiko any zava-dehibe ho an'ny orinasa anay mantsy ngeny no tsy maintsy anaovako ny fianarana io e zay ny antony zany ve dia ahoana indray zany ny amintsika ka tsy maintsy misara toerana kely aloha tsika zany e sa anaraka any ry antana ve e sanatry toerana nahitako fangiry firiana any tsy hiverina any mihitsy aka ka raha izany no izy dia tsy maintsy miandry ny hiverenako eto zany ny riko mety hoe afaka 3 volana indray aho vao miverina kely aty manao stage ohatra 3 volana be zao kosa ve lesy sy tsy manaiky an'izany aka soa matoky ihany ry fa hianatra ngeny alehako any e sady fanomanana no avintsika ihany nge zany e sady zany mbola afaka herinandro vao mandeha fa tsy hoe androany akory e miaro azy ilozana moa zay eo dia mitomany ray sy efa hoe tsy andao andry zany aho fa hianatra vetivety fotsiny nge ary aok'izay moa lehibe ranomaso fa inona ary ty efa betsaka mihitsy ranomaso nalatsakindriandroany zay ary andao aterinao dia amin'izay ndry fa jere efa hariva be ny andro zany le trano efa mifindra tika izany zareo araka lazay le tompotrano petrahana italoha tsara kosa izy zany ary ohatrany tsy misy olona izy zany kay oay azafady fa voadonako ndre mba mijerelanana ihany raha misea azafady kia raha fiarana eny ny fandona taminao ka lozy e tena azafady re oay tena tsara tarety tovavy kely ty sady tsara endrika ny tsara bekery fa ohatranao hoe tsy vaovao hoaniko izany endriny izany mampatsiaro ana fara sa kambana aminy ary ve izy somary ngezangeza fotsiny fa inona koa ary ny andindiny an'ity rangaty jere ty fijeriny any marina ary namafy tsy olonany masonyity eto eninao ve zany rangaty tao lozanao mandinika fotsiny eo ie mialatsinkia ary lasa niditra ao amin'le trano misy amin'ny mamarady vitsy ange izy teo sa kosa dia fara ary iny kanefa toa lasa ngeza be so ihany aloha nanova endrika dia tsy fantany tena mety fara iny ary aleo hiala teto amin'izay aloha sao to manahirana ka mahaiza koary zany za hoe raha matorina bebe ao ambadika aho hoavy e miaro bonsoir fa maninona ty amin'ity andro ariva be ty ianao ny arahaba moa ki tsy vita akoriko afaka mandroso ve aloha sady efa miraraka koa zany oran'izany tena sady mangitsy ay mandroso ary saotra mipetrapetra saotra ka inona aro ny antondianao amin'ity andro arivo ty tsy dia misy inona kia fa narosoram-pitsy ny dianay dia naleoko nandalo aloha manao velomandry zany ve
fa maninona ny tapaka be ohatra izany ka zay zay mipapa dia tsy maintsy misy fivoriana irahana amin'le mpiasa rehetra zany hoe mpiara-miasa rehetra mihitsy aza moany dia mila manatrika le izy dia tsy maintsy ajanona daholo indray moa izany ny programa antsika andeha hitsangatsangana amin'ny weekendy tena miala tsinikia tsy avy amiko io fa zaho koa reny mba tena malahelo mihitsy tao anatin'le izy atao ahoana efa izay ny zava-misy fa misy zavatra tena tsy maintsy ho resahako amin'indry tokoa aloha sady ho azavaiko amin'indry tsara mihitsy mihaino an'lahary ahy dia zay ka ahoana fahitandry azy atao ahoana efa izay ny zava-misy fa ahoana tokoa aloha ny dinao amin'izao andro alina izao tena efa alina tokoa varindresaka tetitsika tena tsy haiko raha ody amin'izao koa nefa tena efa alina loatra sao dia tokony mba hatory aty ary miaro tsy mety izany fa tsy mety ahoana toko ty mpifankatytsika sa inona ny olana sady androany any aky izany mba hoe farany eo antsika sao dia mba izany koa aza ny tena nahatongavanao aty sady tiako raha mba tena efa mpivaditsika vao miroso amin'izany ka fa maninona nefa izany inona ny tena olana be tsy arahanao amiko izany miaro tsy fantatro marina ny zava-nanjoa tamin'izany ahoana moa no analako an'izany janga mpaminany sady sao dia mba ny miaraka amiko mihitsy ary ny tsy mety sy tsy tianao ty na hoe miresaka an'izany amiko aza ohatrany tsy tianao mantsy andray kosa lesy dia izany ve ny fandraisany lahanteniko ka tsy tiako ortso azy raha ohatra marina moa izany ka mpivaditsika nefa ohatr'izao foana ny ataonao amiko dia ahoana moa izany no ahazo amin'izany raha soary fa ho tantaraiko anao amin'izay mba mety hitsetra ihany ngamba ianao tantara ho ary dia izay ry miaro izay ny zava-nisy tamin'izany enjana koa izany ary tena tsy napoziko mihitsy iny toa tsy miteny ianao miaro ka inona rozy izy anao no lazaikeo fa eny efa zay zany miaro dia aleo andeha amin'izay fa efa nitsahatra koa tia ny oranako fantatro amin'izao fa ainao tsy tia akory raha vao fantatrao fotsiny kilemako ianao aloha ny teny an'izany teo fa tsy za mihitsy satria ve tsy mahadio tsony aho fa tratry ny fanolanana vokatry ny herisetra dia tsy mendrika anao sy ohatra ny leobe an'izany aleo aranga andeha ajanony teo aloha fa makarary sofina be koa mena an'izany resaka izany sady makarary andoha eny mba nanantena hoe lasa hafa le zavatra feninao amiko kay tena zava-doza kaiko miaro iza koa moa mahita raha hoe efa anisan'ny reny vehivavy mpivaro tena reny ianao sy tsy haiko tsony tsy fantako ty vavanao ka miaro sao dia mba tsy rariny kosa izany ka atsony iza nefa ary izany atsoko tena nanenenako ny tantarako an'izany rehetra izany taminao miaro fa inona foana miarimiaro foana makaleo ary fa manomboka androany ao anatin'ny vavanao mihitsy aloha izany anarako izany ka miaro tena sady aloha andefa ohatra la ny andro taty fotsiny veloma ianao dia za mitaditady atsoloka miaro miaro ndresy ry fiainako dia izao sisa lasa le any mba fanantenako no ninona no ianao lasako
fa maninona rereny nisy fa maninona dia maninona no ohatr'izao fa maninona ianao ry lasany tsy mamela ho sambatra mihitsy a fomba mitady hiratra kely aho dia takonanao foana fomba mitady ho lasalasa kely aho dia bahananao fomba manakaiky fahasambarana dia siparanao halako ianao ka halako tia indray le rangabe volombavy tia fa manaraka tsy karitro manaraka na foana ane izy ty isan'andro izao fa misy inona ary sa ve tamin'izay le ny fandoniany dia nisy zavatra tsy hitany azy tena mbola tsy samy resaka amin'ity sipakely ity foana nefa efa herinandro izay no nanarako azy maninona ary kanefa nge tena tiako fantatra raha farasoa ty ary andraso rangahy janonako tampoka fa honona ianao izay raha mise loza marina fa tena nijanona izy tsy misy inona akory ka maninona ary izany arahanao foana tsy izany ki fa mbola tena te hialatsiny amindry foana tamin'le ndriny donika indray mandeha ry ka ianao ane efa nialatsiny tamin'iny ka tsy tadidiko rehefa azafady ay ve efa namelanao aka fa amin'ny sisa mitandrema misaotra eny ary fa iza koa ary ty rangalava volombava miresaka amin'ny Sofia ty to mbola tsy fahitako mihitsy izy ty sa ve vahiny ety dia manontany toerana jereo fa tsara resaka be ry izy roa reto tomba tsara fanahy ihany ty rangahy ty mino fa tsy olon-dratsy kosa izy raha ny firesany ka izay ary aloha fa ilozako ianao efa tonga koa manko eny tokoa izay fa mandram-peona ary iza moa ny anarany Sofia ny anarako ay Sofia ny aho kosa atao hoe mena hafa kely indray izany hafa kely ahoana izay ary aloha velomy mena eny ary mandram-peona kia Onoary Sofia ahoana ary mami fa iza ki le olona teo iny namako indry mami namanao mba hafahafa koa izany ka fa hafahafa ahoana koa ary ka to hafahafa ry izy ko to mandinidinika izany sady amin'izay indray lava volombava be ry ka tsy haiko rehefa iny izy iny mena hono ny anarany fahitako azy aloha tsara fanahy andre ty re tsy dia matokitoky olona mihitsy ka ahoana no ahalalandry izy olona tsara sy ratsy ka hitako amin'ny firesany sy ny endriny velany moko dia izay monja ve tsy izany ihany ka fa ahoana koa fa hainy mami mo indroa izy ny alatsiny tamiko nefa ndray mandeha ny fandona fotsiny izay tsy haiko alohanaka fa hitako hoe hafahafa ihany izy izany dia izay no nitenenako andreo hoe mba mailo ihany fa tsy misy tandroka angeny ratsy endrery mamia ary aleo andeha andro sakafo amin'izay loka ary veto ihany ny andro ay eny tokoa retsy ndana tokoa andra hoe sakafo ary Sofia aty an-dakozia ohatray fa ngahy ianao tsy namerindesiny ndeha manao révision fa tsy efa ho examen moa nareo raha pitso sy efa vita re izany zary vao saketeny hoe ngany folo teo sahady mami vo amin'ny diminy izao ka saika hifoandro sakafo mihitsy reto fa ndry tsy inona tokony hanao révision aindry
tonga dia nahandro teo alohako. Efa milamina ny révision-ako ka fa mamia aloha sao dia tokony hiverina tory e. Fo azoko eo ihany rehefa vonona ny sakafo marainako. Tsy tia torontsony aretsy a. Aleo mba hanampy andry eto e. Efa kely koa ny sisy ty e. Manendy an'ireto kitoza reto dia vita. Mivary aminana nefa tia masaky tiako. Ao ary endasiko ilay izy dia indrindry mandoatra vary e. Ndao indray ariko. Fa sao varianao ary mamika ao maio reto izy a. Raha tsinona retsiko mba mandeha tokoa ve aloha fianarandry e. Ie, mandeha tsara ka aza manama mi fa tsy maintsy afaka baka e. Ie, mianara tsara amin'izay mba mandimby amin'ny farindry e. Na ay aneky fararenindry izay e. Majoro foana izy tany am-pianarana ary tsy manaiky mihitsy izy raha vao resaka fianarana. Izany ve? Ie, ataony mitolagaga daholo ny mpampianatra findringa ahoana. Velom-pialonana azy mihitsy ny mpiara-mianatra tamin'ny hitaita sy ny zanaka mpampianatra ireny. Mba mety tadidiny ve izao ry mami hoe efa lehibe ny ilay zanany aty e. Mino aho reto fa ngamba tena ho gaga izy mahita andry amin'izao ka tena mitovy any nareo e. Ohatrandry izao mihitsy izy tamin'ny taonany analabaka. Nganeka mbola mba ho hitako izay ry mami a. Za koa reto mba manantena an'izany a. Fa ndao amonjy latabatra amin'izay ary fa vonony reto e. Andao ary fa sotarindry e. Telo volana izay ny lasa miaro. Tsy mba niantso, tsy nandefa mesazy na ny telefona ny asa dia tsy mandeha tsony mihitsy. Saika isan'andro aho manandrana miantso azy fa tsy misaonina tsony mihitsy e. Dia tena fony tokoa moa zaniko. Tsy omeko tsiny izy. Ataoninona tokoa moa olona izay efa miviravirainy sasany. Efa niteraka tsy nanambady. Basina ary fito sy ny sisa e. Tsisy piti tsony. Ndrisy ry fiainako. Ndrisy ry lasako. Sopatra loatra ka nefa izany tena malahelo azy mihitsy. Tena lasa tsy mahafoy azy tsony aho. Ho lasa adala angamba raha izao no mitoy ka. Dia amin'ny fomba ahoana ary no mahafahako azy ato am-poko e. Dia mandra-pahofiana indray aho no hitsoaka ny lasako momba azy indray. Tena leo aka. Leo tanteraka. Aleo mitady rivotra kely any ivelany any aloha fa sao dia ho lasa adala eto ka. Tsy nanaiky mihitsy mamino diako. Reraka hony aho raha mody mamonjy sakafo atoandro nefa manao examen. Zaho nefa tsy zatra miditra amin'ny hotely. Soa aloha fa tsy dia be olona ty hotely ty e. Manao ny Sophie? Ramose Mena. Salama tompo. Zaho indray ilay Ramose sy ilay hoe tompoko. Efa hoe Mena dia ampy. Ka fanajana anie izany e. Ohatra mampisy elanelana be amintsika anie izany e. Sady tsy efa mpinamana moa tsika. Ay, ao ara fa ezaka e. Zay akay. Fa mahazo mipetraka ve aloha zasa ahoana? Oay, azafady tokoa. Mipetrara e. Tsy maninona ka. Tena variana loatra ako. Tsy maninona ho efa reny tamin'ireny ny komandsika. Za ngefa ny komandy. Fa ahoana no apetra hoe torse misaotra e. Tia ny pourboire anse. Zany mbola tsy nanao komandy. Efa haiko ka. Ao masotondry sady tsy le sakafo tena tiandry moa eo. Mahagaga fa manana fahitana ary ve ty rangahy ty e. Ahoana ny alalan'ny sakafo tiako? Tsy
tiandringa ho ahy io sakafo io sa ohatra mivariana mijerana fotsiny manko ianao ko tiako ka tena tiako aryko ka minana ary sady rehefa misakafo tokony tsy ametraka fanontaniana ntsony amin'izay midina tsara sy tonga nofo tsara izay hohanina eny aryko ao mazotoa ary ndre misaotra tena misaotra rera misemena tena afa-poa sady voky fa sahirana ianao tsy izy fisaorana re fa hony tokoa ary Sofia ndrivy zany zanako mamarady vizy mamety vizy fa nga fantatrao mami ie zany hoe tsy tena fantatro tsara fa mba efa nanontaniako olona ihany ka ohatrany hoe tsara fanahy be hono izy iny ie izy aloha dia izay fa hoana koa aza nahalalany amin'ny mami sa mety hoe mpiavana zareo sa mpaminany tokoa ary tirangaty ka hono ary Sofia salama tsara ve izy eo salama izy ka ary ndrivy zany manana raha vavy sa raita-pokambana sa fa inona daholo re zany tsy azoko mihitsy ka mba amin'ny mahampinamana re dia mba mifankafantatra tsara ay ve mba hampafantarana ary aloha ny momba anao ay ve aleo tantaraiky fohy amindry ary mena no anarako tsy manana raisy rentsony mipetraka teto aho taloha ary nisy olona tiako izay teto saingy izy tsy nety tia anahy mihitsy tafaraka ihany izay kanefa rehefa taty aoriana zany dia nananjanaka izy dia noho ny fantany zany dia lasa izy nitsoka niaraka tamin'ny zaza andray za koa nandeha rehefa tsy nahazaka ny fisarahana taminiko tia hita azy sy ilay io zanako io amin'izao dia izao miverinety izao indray mitovitovy amindry izao ilay olona saingy somary kelikely kokoa sady zarazara fidirana izy fa tsy mazava endrika ohatran'ry dia ohatrohatran'izay ny tantarako mampalahelo koa ianao zany saingy aleo aho manaraka tantaraiko fa za koa mbola hamonjy lera fa examen manko za io zany ve andao ary dia amin'ny sabotsy ve ndry afaka sa sao dia tsy mety nefa zany aza manandry fa iresaka ne tsika sady misy zavatra tiako menanao izay eny aryko hiteo hiteo zany vita ihany iny ny fianarana nataoko marina lasa tena tamany eto andrenivohitra eto mihitsy totrany hoe mahafinaritra any ny asa sa le zatra tolorana fotsiny taloha tokoa nga dia tia aleo tena tsy haiko mba manahoana re izay tsokely ihany izay mba salama tsara ve totra ny nampalahelo andray ny zavatra nataoko azy iny tena diso nasika loatra sy nahivava taminy nefa mahalaina be aza ny iverinany izao zany ka sady na ny numero any aza tsy hananako tsony koa efa nandramako natsona koa le mpiray tanana taminy fa tsy ao tsonony izy tena lalina zany tsy anjara tokoa ngambony anay sy aleo ranga zany hoany loha aleo aloha ndeha mba hanala sorisori kely any ivelany ihany fa sy efa ela koa izay tsy nanaovana zay kanefa mba tanora ihany koa nge ny teny zao mihitsy le tsy tiako ety an-dalana ity tena sy mifanesika be ry rehefa mandeha tongotra so ihany aza va tsy nitondra tomobila fa tsy ohatray ary tsy ho ve iny tena izy mihitsy iny ary fa maninona ty sa hoe nitady avy aleo rangatsona
tena tsy maheno mihitsy izy zany a. Aleo ranga enjehana mihitsy aloha fa tsy ana zany fampiavinavana zany. Tso fa inona ary ty? Fa mba iza koa ary ny enjeha ty tovolahy ty, ohatra ny hoe zaho zany nefa tsoa fa manino ianao tsy mety miandry ahy mihitsy e. Za reraka manenjika. Za ve? Fa iza moa ianao? Sady tsoa ao anakoa e. Tsoa aza mody faniny eo moa fa tsy miaro ihany ty. Andao aloha tsika aloha ikisaketsy amin'ny sisiny atsy mihitsy loka. Sady aza sotominao ohatra izao ka? Tsoa tena mifona ke tena mifona aminao a. Fa mifona ahoana ianao e? Ianao aza ne tsy fantatro kory e? Tsoa de tena vitandry tokoa ve nanadino a? Tena netika tezerana fotsiny ngia tamin'ireny nahateny zavatra be dia be andry ireny e. Tena mifona ke Tsoa. Za nge tena tia andry e, tsy mahafoy andry kia, tena marina zany. Fa iza re ty Andriamanitra ka Tsoa azo ilozana moa ahy e. Tena tsy ala teto mihitsy raha tsy mamindra fo amiko ndry. Marina e. Okizay e. Ndry tena nandohalika ny tomany eto re ty izy e. Mampalahelo andray. Sy aleo ranga moa dia arahana any aloha izay lazainy a. Tsoa Mitsangana fa mamelanao ary ahy e. Zany ay misaotra Tsoa. Tena faly indray a. Dia ahoana zany fa hatramin'ny oviana aloha ndriny tonga taty hatramin'ny oviana. Tsy azoko. Ay moa za koatra ny olona adala. Ay moa ndry avy atiako. Tapa-kevitra ihany zany ndry nadininy lasa dia eny efa aza manandry a. Fa tsy hanenjika ndry amin'izany tsony mihitsy a. Fa inona daholo re zany? Tena tsy maintsy andao anao angamba alory miaro moa. Ie sahady kosa ve kia ka sao dia ho aterika ary indrindra. Aleo amin'izao ihany re. Zay fa veloma ianao. Tsoa andraso aloha vetivety. Tsoa tena lasa izy marina. So fa hitako ihany indriry Tsoa. Ary izy indrangaha be volombava mitsena azy iny sa dadabeany ve? Aleo dia ho jereko ny tranony amin'ny manaraka e. Tsy maintsy anahy ianao ry Tsoa. Za tena mbola tianao loatra ako. Za tsy anaiky. Fa iza koa izany olona daly zany a? Mami koa ka tsy olona dalany izy fa tsy azoko fotsiny hoe nisy olona nitovy tamiko ve zany dia zany tsoa zany ny anarany. Mety olon-tiana io. Ka somba farasoa kosa ary zany e. Ka tsoany hono ny anarany e. Ngamo nisy tsoa zany ny anarany nena ry mamia. Dia asakiko ka iza ary e. Olona sendra voadona-pitiavana tany ngamba dia tsy nahita ny endrika tsara kory e. Ndry koa retsy. Fa tantaraiko zavatra kely ndry retsy a. Nisy inona ry mami? Mifanena tamiko teny an-tsena aho ilay be volombava ndry iny e. Imena ve? Tena nahoana? Dia tsy nanaiky mihitsy izy raha tsy nanatitra taty an-trano. Fa be resaka be ka izy iny a. Ie. Izy aloha dia izay e. Mampatsiaro andriamaka izy iny a. Le raiko ve zany? Ie. Tena tsy nahasaraka mihitsy izy hatramin'ny fonikely nitezahako azy mandra-pahalehibeny. Nanaraka tamin'izay toerana rehetra nalehako izy. Zany? Na vita tsy nanambady mihitsy izy aza fa hijanona teto anilako foana hony. Hany ka zary tsy mifakafo izay mianaka. Saingy tsy napositry ny zava-misy. Mamia, na tsy antsony azy izy a, dia mino aho hoe mbola malahelo sy mahatsiaro anao. Sakia manome toky azy aho tamin'izany fa tsy maintsy ampitoviako anjara amin'ny farasoa izy. Amin'ny lovana petraka mivadiko izany. Saingy lasa moa izy.
leny raisiko ohatrany tena zanako lahy zay ry mami zay tsy nananako. avy mitsangana eny anaka. so ihany ianao fa mba nanao namako taty saika sahirana rery taty ako jerere teo tanàny fidintsika. marina zany sady zange mbola matanjaka e zakako daholo ireo na dia mbola miampy arina 5 azy. aiza koa e tsy ho vitanao zany. tena marina e mena ny ety e andramone e izy aza mampomeo a ary ondy koa fa maninona ny tsy alaina mihitsy reto volom-bava be anao reto e. reto volom-bavako reto ve reo nge mba harenako e. fa harena hoana ka amin'izao anie ka malaza be re mpividy volo reny e. ny a volondoha io hitanao tsy maniry ioko dia mivolom-bavako indray maroroka be io dia io no amidiko. tena mahajikaiky mihitsy ianao tika dia efa impirina marotana zany zao izy io. efa intelo ireo hatreto zany a sady izao a zany e tena tsy mahafoy andreo e zay koa no tena tsy afozako azy mampafana rehefa mangatsika ny andro. okizay ka tapaka eto ny tsinaiko ndao andeha amin'izay fa tieto misy taxi. eny tokoa ndao ary dia volana sahady izay tsy nahitako amin'ny aro a dia tena nanadiny tokoa ve izy e za nefa izany tena malahelo anazy mihitsy sanatria ve dia efa nanambady izy ihany e za aza moa tia mandraiky marary mihitsiko tena mafy amiko izao ka fa nakaiza re ianao ry miaro a ny tianao tamin'ny foko manontolo a tsy mety mbola manadino anao ny foko sy ny saiko tapakarangany hevitro a ody a sady malahelo amin'ny mama koa azy zany tsy amerina ny adisoana nataoko tamin'ny 17 taona lasa tsony a tsy ataoko sakana tsy irisoana tsony ny lasako sany koa mantsy nefa nanimba nanadinoko ny adidiko tamin'ny janako mba manahoana tokoa re izy izay any e raha pitso ihany a dia angataka famindra-toerana ao ampiasana ka sady hanao réservation. ka ivendry efa tonga e variana mijery vaovao ary tsy dia tsy henoko a efa nahandro sakafo nga mami ie efa masaka daholy miandrindry fotsiny ne za io e fa naninona aloha ny taraiky tsy zany rehefa varian-dresaka ho azy ay somena dia tsy arako fa kay tena mandeha be ny lerako nanatitra indrito zany izy ie nitaraina tamiko hoe tsy mety mahita asa hony izy dia nisy namako izay ny tady gardien dia samy variana nyresaka teo izay ay dia tafiditra tamin'izay ve izy ie sady tsy ambry sitraka etsy tsy mitsenetsene zany e tsara kosa zany ko raha iny manao gardien vao mahita azy lava volom-bava be fotsiny mpangalatra tonga dia mitsoka avy hatrany mahita lazaina koa mametika dia sorony tablie indri dia ndao isakafo ka ie sady efa refina koa zany indry fa inona koa ty to taratasy brouillon andry tany am-pianarana ngamba ny ty retsy tsy mba zatra mametraka taratasy anaty poche zany mihitsy aka ndraso hoe omena ny mamahety vizy taratasy ho anao ny tiry mami e hoe retsy fa avy aiza izy ty e
dia ahoana koa no fomba nampidirany azy tato am-paosindry? Tena tsy haiko ry mamia. Tsy aleo ve vakiana aloha dia hita eo izay lazainy e. Vakio ary hoe retsy? Ao ary hoe any mama Edvige, efa hitako fa salama ianao. Taona maro izay no tsy nahateto aho. Mety tsy te ahita ny tavako intsony ianao ngamba taorian'ny zavatra nataoko. Tsy nanenenako anefa reny satria tiako hifarasoa. Ankehitriny mahatsiaro ny fampanantenana nataonao any amin'ny hoanjarako amin'ny fanananao. Tonga ak'izany fa tsy anankirotana akory ka tsotra ny teniko. Omeko herinandro ianao hikarakarana ny taratasy rehetra momba izany anjarako izany. Izay fa mahatoky ny fahendrenao ary mama, hoy Ndrema maditra anao. Ndrema? Ve efa eto ianao izany e? Le raiko izany io ry mami. Eny retsy a. Tsiry Ndrema. Tsy afaka hamelanao mihitsy amin'ireny zavatra nataonao taloha reny. Izao tsy hitan'ny zanako noho ianao. Abibiana tsy azo leferina ny nataonao. Sady raha tena lehilahy ianao, maninona ny kanosa tsy samy fanatrika amiko e? Okizay ihany ry mami izany a. Izao ry Sofia. Mitandremindry eny an-dalana eny a. Tena efa miodiody ihany le Ndrema. Sady mety ahavita ratsy amintsika anie izy e. Aza manahy ianao ry mami a. Hitandrina. Ao fa ampanatitra foana ny mena e. Izay mihitsy no atao. Vita izay ny dingana voalohany. Mino aho fa isy vokaninika. Raha vao tsy manome izay tokony ho ahy eo ianao ry mamarady vizy dia alaiko manontolo akeriny io. Alaiko miaraka amin'ny kambana amin'ny fariny. Sady ohatran'ny tena tiako izy iny a. Izany hoe aleo ilamina tsara ny fomba angalana azy aloha e. Tonga ihany aty a. Tsy mipetraka ao amin'ilay mipetrahanay taloha intsony mama. Efa mifindra hono fa nahazo trano hafa. Efa namidiny izany ilay tranonay taloha io. Dia ahoana re izany no ahitako an'izay e? Aleo arahana aloha ty adresy ty e. Mody tsy mahita indray ny namako a. Fa iza koa ary ty rangabe volombava-botry ny rajako ty e. Fa izy ianao e? Asa mody adala mory fia. Za ihany ty e, mena e. Mena? Otry. Tsy fantatra akory ianao ramsia. Sady mbay lalako ka. Ohatray. Fa inona koa ary nahazo an'iny e? Tena efa herinandro izay ny hodikodinako teto Antananarivo teto fa tena tsy hita mihitsy ry mama. Fa mba nakaiza loatra re nareo ry mama e. Tsoa! Fa iza koa izany? Tsoa, andraso aloha e. Miaro! Miaro ve? Ye, za ihany kity a. Dia ahoana? Ely izany ry miaro a. Sao indray ianao vao hita 5 volana aty aoriana. Tsy azoko. Ngamo tsy Efa inona e? Sady inona koa moa mbola ilanao resaka amiko e? Tadidiko daholo anie reny ry miaro e. Tsoa, ka efa namelana ange ianao e. 2 volana lasa izay. Zaza tena faly be mihitsy fa nahita indrindraiko. Maninona? Zany moa. Aza manonofy atoandro eo tianao e. Tsy afaka namelanao izany mihitsy tamin'ireny vavabe sy fanaratsiana nataonao ary iny. Fa inona koa ary nahazo any Tsoa ty? Tsy azoko mihitsy a. Tsoa, fa ahoana e, inona ny olana kia? Tsy azoko mihitsy. Zao ry miaro a. Marina fa mbola misy fitiavana anao tokoa ato anatiko ato a. Saingy raha vao nahita anao a dia tadidiko daholo ireny
teninao tsy fampiseho masoandro nandratra amin'ny foko ireny ka mivadika ho fankalany izany ankehitriny. Tsoa Izay fa velomby ianao e. Tsoa andrasoloha Tsoa andrasoloha. Tena lasa izy marina fa nisinina re tamin'izay niona tamin'iny laza ho tsy nahalalana izy sady efa namela izao indray ty to tezitra be amiko izy fa ohatrany hoe tsy nisy ninoninona nyseho akory fa ahoana ary izany. Raha matoa etovizy ahoana salama ianao? Mena manahoana ianao? Salama ka. Vaovao nentinao ary Tsisy fa dia izao miady amin'ny fiainana sarotra izao e. Izany ve? Angamo tsy efa nahita ny fiasa ianao ka? Ie, tsara fanahy ny zanaka ho iny tena misaotra azy aloha saingy tsy izany no tiako ambarana e. Fa ahoana ka? Nisy nanao ratsy ianao nga sa manan'olana ianao? Tsy haiko fa misy olona izay ho any ho any avako izay ary tena renika naparina tena zavatra izy na foy ny zavatra rehetra zaho azy saingy ankehitriny tsy tadidiny intsony izany fampanantenana izany. Ka indraindray kosany mety miovy any an-dalana iny ny fampanantenana atao ry Mena? Hoy ianao? Arakaraka ny zava-miseho fiainana e. Izany ve? Mampahatsiaro an'ilay zanako iray izay ianao ndre manao anarany. Fa ka ianao mbola manana zanaka lahy? Neveriko fa firera nge ny zanaka hoe. Ny tena marina taizako izy io. Ay, Tena nyraisika ohatra ny zanako mihitsy. Toanao izany koa izy e. Nampanantena azy hanome anjara lova mitovy amin'ny any zanako izany. Ka nefa ndrisy e. Vadika izy niova nanao adalana be. Efa nandefa taratasy ho ary izy tamin'ny herinandro nitaky ny anjara lovany. Izy ary efa tsy hita taona maro fa nitsoaka. fa inona ny ratsy nataony kanefa ka? Manahirana ny tantaran'izany e. Fa ny azoko ambaranao dia niova ny fanapahan-kevitro. Fa tsy hanome ninina izany satria tena nanimba ny fiainan-janako izy. Izany ve? Dia tsy enjehan'ny eritreritra ao ve ianao? Hoe rariny sa tsy rariny izany nataonao izany? Fa inona koa ary no nampiova ny teny Mena vetivety teo? Tsy dia tsy ka. Raha ny tiako aza tokony mizaka ny heloka nataony izy satria tsy nitaiza azy aditra ohatr'izany Mafoy ianao raha izany ka. Hoy ahoana hozy ianao? Marina ho any ianao e. Ary ndao aloha teriny reto entany reto fa ohatra mavesatra izy izany ka. Sa mbola an-tsena ve ianao? Efa azo daholo ka. Ay izany ny ao an-tsainao ary mama. Eny ary tsy maintsy miroso amin'ny dingana manaraka izany. Sahirana nga mami? Pasoka an'ireto akanjo retako izy efa elaela izy reto no tsy nanaovako dia avoaka indray aloha mba hoentina vavaka amin'ny lahady. Eo e, tsara eriny e izany e. Ao ara-piko ianao e. Fa tantaraiko zavatra ho andry e. Zavatra inona izany? Tafaradalana izay sy Mena maly. Fa hitako ohatra ny hafahafa be izany izy. Hafahafa ahoana ary mami? Hafahafa e. Ny resaka momba Andrema manko izay fa mitovitovy amin'ny nahazo azy koa ny nahazo Andrema. Dia raha vao nilazako izy fa tsy maintsy mijinja ny vokatry ny nataony Andrema raha vao tonga aty. Fa inona ozy indry? Tena nahoana ary mami? Vandravandra sady somary tezitra ihany izy. Izany ve? Fa naninona ary? Tsy haiko rehetra tsy anjehan'ny eritreritra ve hony e, rariny ve hony izany e. Tsy haiko e. Ohatran'izy ireny no niaran'ilay izy. Mety sosotra fotsiny izy ireny mieritreritra ny nanjo azy ngambe. Dia mety hoe izay no mahatonga azy manao ohatr'izany. Na izany aza ve dia ho vinitra be ohatran'ireny izy e. Sa ve mety misy zavatra hafa ozy mami ka?
Manahy mihitsy rehetra fa hafahafa izy iny mandinika amin'ny fihetsiny dia toa mahita ny rema zany. Ny say mami koa ngamba ny efa lasa lavitra loatra ny aminy. Tsy haiko rehetra. Vita ty. Aleo amprimina amin'izay loha e. Ie, tonga dia karakarao rehetra ny sakafo Za hitady angivy vetivety aloha atao romatsatso. Fa inona tokoa ny laoka mami? Enomby io e. Efa masaka fa manao saosy ndriko dia mahandro vary. Ay, tsara kosa zany Malaky ndry fa atoandro ihany ny andro e. Allô Batoda, tsy maintsy atao an'io alina letsy le plan B Tsy nanaiky raha matoa be mila alaina kely letsy le sipa. Eny e, ify e. Le miaraka amiko matetika iny. Ie. Dia atao any amin'ny laloka. Any ve letsy dia tsisy asiana azy Zay fa rahariva aza manala fa omeko an'izay anjara lahy rehefa milamina ny zavatra rehetra. Fa tsy tia ve le ranga mpiaraka amin'ny tsoa iny? Tena izy mihitsy ty. Akakeriny hony. Sofa tsy tazany akory tato ambadika tato Ary mpanao afera maloto zany tezoko ty. Tena loza raha izany dia tsy ho ahoana. Mila mampitandrina azy raha izany. Aleo mihitsy aloha karoako izy raha pitsoka. Ndry fa inona koa ty tao taratasy sady nisy nanisika teto ambaravarana teto. Andraso ho an'ny etovy tapitra ny herinandro nomeko anao ary fantatro fa tsy hiova hevitra mihitsy ianao. Ko miala tsiny fa tsy maintsy hiditra amin'ny fomba hafa fa tsy maintsy mahazo an'le ilaiko 420 ora monja nomeko anao isaitsainana. Mandritra izany dia aza manantena ny ahita amin'ny fitsony ianao. Ny zanako Sophie andraso ejerena ny hevitranony Ndry to tena tsy ato fa nakaiza. Very are olona very ny zavikeliko Sophia aleo aloha avy hatrany dia ato polisy kanefa andraso aloha jerena nytony le taratasy. Aza mieritreritra ny antso polisy akory fa raha toy ianao manao an'izany dia atao mampamanga ny zanakao hoy Ndrema. Tsy vanina ianao Ndrema. Raha fantatrao tokoa mantsy fa zanakao anie iny dia angamba mba nisaina kely ihany ianao. Sophia, aiza re ianao Io eo fandeha ao amin'ilay trano. Tena tsoa mihitsy ity ka. Satria tena ato ny tranony. Nefa ahoana ny tombola mandodona fa tsy avy dia miditra izy ity Aleo raha tazamina tsara mihitsy aloha izay ataony To tena tsisy mamaly mihitsy. Fa ohatra misy feon'olona mitomany izany ao anatiny ao izany Aleo raha tonga dia miditra fa ohatra ny tsy midy koa ty varavaran'ity izany Mama! Ny zavikeliko hitako ihany ianao marina. Oay, to tonga dia nitsapy taty amiko izy marina. Fa taiza ianao ka tena ila ho tapitraina mihitsy amin'ny tsy fahitana anao. Mama, mitonia aloha ianao. Farasoa anie ty Farasoa? Fa farasoa ahoana? Ary Sophie kely nakaiza Fa nga tsy hita Sophie? Tsy hita re. Very
tsy hita popoka mihitsy izy hatramin'izao. Lasa niremana izy e. Tena very kiza. Maninona hoe ry mama? Ndrema? Mbola nalain'le tsy vaniny koa ve ny zanako? Dia inona zanona atao rehetra a? Sao ny vokatry ny adalandry. Mama, tsy hainy latsano andehanako aty fa ny alahelo anareo. Fa ngambo mbola tsy fantatry Ndrema fa zanany anie Sofia e. Sa inona ny tedaviny? Andraso fa ho tantaraiko Andry ary e. Dia zay zava-nisy a. Tena lozy zany. Aina ataon'ny takalonaina zany ny zanako. Ie. Nareo mianaka koa moa tena mitovy be ka tsy fantany intsony fa neveriny kambana amin'ny fony fa nafeniko izy. Ndry mako fantany fa lasa nandeha ny lavitra any. Lalina zany a. Tsy manaiky an'izany a. Tsy maintsy alaiko ny zanako. Ka sao dia tokony hampandremy polisy ary tsika e. Tsy a. Tsy mety zany. Ovonoiny any ange firy manao an'izany tsika e. Mama, aza manahy ianao. Efa eto aho zao. Hiado any zanako a. Tsy havelako anjakanjakainy izany intsony ny fiainanay a. Ary ataoko tsapany tsara. Fa raha izay vita sy izay lasa izay a, ataoko ampinga amingorana azy. Tsy maintsy mijinja ny saina fafiny izy e. Misaotra anaka. Tso. Miaro. Fa mbola inona ihany ny andehananao aty e. Fa izy io ry fara. Tsinitsinika io ry mama. Tsoa. Fantatro fa mbola tezitra amiko ndria. Fa tsy zany mihitsy izao natondihako aty. Fa ninona? Hiala tsiny. Efa aleo maheno feo anao a. Sady aza manelingelina anay koa aloha amin'izao ka. Ny olanay a za tsy hita izay hanaovana azy. Te ampitandrina anao fotsiny aho hoe aza mifandraindray tsony amin'le rangahy be volom-bavy iny fa tsy ho lange iny e. Be volom-bavy iza. Sady iza koa moa tianao no mba manany amiko e. Efa ampiary ny vavabe anao reny. Ka re zay ry fara. Le zanak'olona laza mba efa sahirana ery. Ao fa voaray re zay anaka. Fa niteny be volom-bava tokoa ianao. Sao dia mba le lava be iny ary zany e. Iny mihitsy. Ndry matetika hitako miaraka aminy any Ritsoa e. Sao dia mba tsy zara zany e. Zaza ampidirinao amin'izany. Sao dia lazainao fa sakaizako eo koa izany. Tsoa. Fa inona foany e. Oka fa zay vao mazavy. Mety tsy farasoa iny hitanao iny zany anaka. Fa i Sofia zanany. Zanany? Fa efa niteraka zany ianao? Ahoanao inona nefa e? Ngamo za navelanao nanazava-kory tamin'iny. Tena loza koa zany e. Io jereo ny sariny. Dia ampitoveo amin'ny reniny fa zanany io. Hoe? Tena mitovy marina. Hitako moa nisy fotoana ianao hafahafa zany ka tsy hainao ka izany iny. Dia aiza zany io zanakao io izao aiza? Ndrisy anaka. Nalain'le ray tsy manina keriny any izy dia zay mihitsy nge no mahavaka ny saina eto e. Zany ve? Fa iza moa ny anarany? Sofia na Fia anaka. Zay tokoa. Fa sao dia mba misy ifandraisany amin'ilay zavatra henoko maly ihany ary ty raharaha ty e. Fa inona kay zavatra heninao ka? Hitanareo ilay rangahy be volom-bava be iny? Henoko ny antsolona zay izy maly a. Andraso tantaraiko aminareo hatramin'ny voalohany mihitsy e. Maty a. Tena maharariko izany tongotro izany a. Ary aiza ary zany e. Aiza ty toerany ty. Marary a. Sady mifatotra daholo ny tanako sy tongotro. Mitapina koa ny vavako. Mame a. Aiza re ianao e. Zany misy olona tamy. Ay, efa mifo. Ahoana? Aza maika hiteny ianao ry manjakely a.
Andraso hoe sorika ty tapombavaanao ty aloha. Zay. Mena, Ahoana? fa zana ninonanao. Avelao hody fa mijalo ny mamehako. Tsy haninona andriaka. Fa mety amiko fotsiny izao. Mifona rery Mena. Mba miangavy anao Mifona ahoana? Avelao reny zaho hody. Mangina teo ianao misy zavatra tsy maintsy tanterahana edivizy mamanao aloha. Fa aza mana tena nivoaka velato raha tsy tanteraka izay. Azonao zany? Ka tsisy idirako ne zany Tsisy idirana ahoana e? Raha vavinao ny fosotra amin'izao e. Raha tsy mibikabika sy nahakasarotra ohatran'ireny izy tsy nahavita an'ireny abiana ireny mihitsy satria efa heveriny mamarady vizo maditra dia aseho akazy koa fa aiko tsara mihitsy izany ary tsy maintsy ataoko hita mason'ny roa mihitsy. Mazava? Andray, mifona rery Mena. Mifona Ary eo tapenana ny vava makaleo ny ranomasonao ka. Enoen'olona tsyro-badota. Za andeha hitady fahanany aloha andeha hitady kely kredi ihany aloha hitsoka ny ray divizy. Dia zay ny zavatra henoko izy mianaka. Ny zanako tena ho vonoiny ihany Kary fimariny. maloha ianao ry mama. Tsisy maty zany io. Fa aiza aiza eto moa zany no mipetraka izy e. Zay zao no tsy arako mihitsy Matetika no hitako mivily eo amin'ny sampanana akaiky mivaroka eny foana izy rehefa tafaraka azy zay. Mety tsy lavitra eto zany ka zao no atao ary. Aleo tsika mizara dia samy manafy ny endrika aloha manao satroka zany. Dia samy anara-maso ny andalovana. Ka raha misy iray mahatsikaritra dia avy hatrany dia mba miantso zany. Eny ary dia ahoana rehefa avy eo etsona polisy ve? Tsy zany ry mama. Arahana fotsiny dia hita eo. Eny ary raikitra re. Tena saika tsy nahita fahana marina. Ary aleo hiverina amin'izay aloha ka. Dry, fa ohatran'ny misy manaraka ny zazany. Andraso hoe taravika amin'ity solomaso ity. Tena raty vizy io le. Koboka tsara na dia zany afenina aza ny endrana. Maika manatona vovy ianao raha mama ka mialina tsiny andao fa mitady anao ka mahita. Fa ohatrany hoe nahita ny mamety vizina andeha nidinany zany fa andeha ho aiza ary. Sao dia mba misy zavatra hitany fa aleo sy ny aliana tsoa dia arahana any mihitsy iny. Andraso arahana ihany. Aleo tsy miantso andry zareo aloha sao dify eo iny ka. Iny fa niditra ao. Dia ahoana? Aleo hidira koa fa sy efa rany ihany efa rany e. Dry, fanakaiza ary tô fia ny zanako marina. Kalma aloha ianao raha mama. Tonga soa ianao. Zao le hoe tonga tsy natsona nasesiky ny razana. Ndrema tsy vanina ianao. Dia zao hoe mba valim-pity tamin'ny sorehetra nataoko taminao e. Maninona so mba ianao no tsy vanina raha matotia. Firy taona nanompo anao tao. Tsy nanambady nanao ny sitraponao tao fa ndray mandeha mba solafaka. Eny e, tsy solafaka aza fa naniry anambady ny zanakao. Tsy navelanao, nampangainao maditra sojola, nalenao nkirina andany vola tamin'ny zanakao alefa ny andafy. Felonana ny anao Ndrema. Felonana ahoana e? Inona moa no tokony nahory anao teto amiko e? Tsy nisy tokoa raha matotia. Fa saingy tsy tena nandray aho hoe tena ho zanakao ianao e. Matona vita namafana anarako tao amponao tanatin'ny ray andro monja. Satria soparako ianao ny fiainany. Fa ny fiainako tsisy dikany aminao. Anana toetsaina be felonana ohatr'izao ianao Ndrema.
Tsy zany mihitsy no nitezako anao. Nanjary naditra sy ratsy fitondratena be ianao. Zany ny fiheveranao Ka marary ane zany Sahazanao tsara zay Radovizy Ary ao fatorana ny tongotra sy ny tanana aloha. Tao ohatran'izao tsara mihitsy ianao tapenana koa ny vava fa Ndrema, mba matahoran'Andriamanitra ianao Ndrema. Zay ataoko fantatrao Androany sy hitanao zao ny aratsiko. Aorisipa, avita ena ty. Ataoko ohatrany nanaovako ny ravavinao ihany. Mahasamy hafa anareo fotsiny Ndry ngezangeza. Ao maika anao ny taratasitsika. Aleo esorina ny lotony akanjo tony. Tran'izao. Ndrema, apetrao ny zanako efa feno polisy manodidina ny trano. Ndry, fara ve ianao sa? Zato koa tiry Ndrema. Fara Tsy avelako hamotika amin'ny fiainana intsony ianao. Avelanao ny zanako. Fa zanako ahoana moa Nga mo tsy raha vavinao Zany rehefa kely saina ka tsy mandinika akory. Zanako io, saika olanao io. Tsy Io rasefo tonga teo eto. Farasoa. Fa nga ianao ny toejaza tamin'iny ka? Satria vita ny adalanao de tsy fantatrao tsony ny toyny. Zao rangahy le hoe enjeny lasa. Tsy avelan'ny lasanao andeha zany ianao. Tsy maintsy mijinja ny zena fafinao. Lozako marina. Lolo. Voainareo ry mama. Dia ao kondry Sofia. Fara, sofa tonga ianao. Saika loza, saika mahatato zay mianaka. Mame. Okizay retsy io ndrendry io. Io Farasoa. Farasoa. Io Sofia. Neny. Tena navitra na fotsiny ray zany ianao zao dia andeha. Tsy anaka. Tsy andositra ny lasako tsony Mifona zanako Mifona aminao Tsy nasaka ny onjany ratsy vokatry ny lasako ka nandeha nitsoaka azy. Kanjy mo tsy navelany fa ninjehany foana. Efty zanako Inoko fa mbola tsy taranga amin'izao. Avela ho hanonitra an'izay tsy vitako taminao. Sofia, efa nampianatra anao miala heloka sy amindra fo. Sady reninao io niteraka anao. Efa mibaboko izy dia mba avelao. Mamelanao ary neny Misaotra anaka. Mahazo mamihana anao ve Avy ary faly aro anaka. Faly afa tafahombona indray tsika dia ahoana zany zao momba ny dady iny? Avelao izy aloha anaka hizaka ny zavatra nataony tany Aorian'izay moa raha miova izy tsy maintsy hamela azy ihany tsika Ny angatahako aminareo mianaka fotsiny aza ilikilika izy mba vangivangio ihany Mariny zany ry mama. Ary ty tovolahy ty adino ato Ty ilay tovolahy taloha be tamiko iny. Zany ve? No heveriny fahazany ndry Dia ahoana tokoa moa zany ny amiko Zao ry tovolahy efa niaritra ny mafy ireo zanako ireo ka aza mpijaliana tsony Tena manome toky anao ary mama fa naja ny tsoa mihitsy Tena tiako nge izy Raha manaiky ny amela sy andray moa izy mazava ho azy. Dia ahoana zany ry tsoa Tô miara manaiky izy roa. Zao ary omeko anao tsoa raha hainao no manavaka azy amin'izy mianaka. Jereo tsara fa raha tsy zany kosa dia miala tsiny Dia ahoana rety iza mireto ny tsoa. Sura rangafa ty kelikely ty ny tsoa. Tena mahay ianao ka. Tsoa tiako be ndry. Za koa tena tianao ry miaro Tandremo rehefa angary indray izay mianaka. Efa hainy kosa moa akia. Mitsodrana anareo anaka maharena tokantrano Misaotra betsaka ry mama. Misaotra Tena ry misaotra. mama.
Aryn-daody loha anao fety fa andro rainy e zany an'io e sady nahazo dada manko dia nahita andreny kokoa sa ahoana ozy nareo e marina zany natolotra ny malay misaraka groupe anareo teo ilay tantara indray miaino mitondra lohateny hoe enjeny lasa tantara no soratan'Andrianjaka Tojonirina William Nanjakany. Novelomin'ny tsiry Iaina Soa Tovo niaraka tamin'ny Seheno ary Saloy nandray feosinana totosa Tovo Andriambololona studio ny Prod. Fotoana ny tantara eto amin'ny RTA.